fandaharana ho fanetanana momba ny ady amin'ny kolikoly vokary ny bianco na ny bromaleo tena iadina amin'ny kolikoly aoka izay ny kolikoly tanora mitompony ady amin'ny kolikoly antoko ny fampandrosoana ny firenena andiany voalohany amin'ny androm-pirenena ho an'ny tambazotra ny tanora mandala ny famarinana sy fahitsina ny 10 desambra 2024 efa tany amin'ny taona 2024 tany hoany dia efa nanisy tsindrom-peo ny tale general ny bianco andriamatoa laza eric donande nirina fa ananana ho avy mamirapiratra ny tanora eo amin'ny tontolo ny ady amin'ny kolikoly ny hosafidiana manokana ve ny 10 desambra teto fianarantsoa inona ny antony andriamatoa tale generaly ny RHI na réseau d'honnêteté d'intégrité zany hoe tambazotra ny mpianatra sy ny tanora mandala ny fahitsina sy ny fahamarinana dia natsanga amin'ny bianco mba ivondrona ny tanora rehetra any an-tsekoly na eny amin'ny ambaratonga fototra zany na eny amin'ny ambaratonga ambony sy ny anjery manontolo na miankina izy na tsy miankina amin'ny fanjakana mba hiara entana andala ny fahitsina eo amin'ny andavanandrom-piainana mifototra amin'ny fanetanana ireo tanora ikolosaina andany kolikoly ny RHI ny tanora RHI mantsy dia taniketsa sy masivony bianco eny amin'ny sehatra rehetra misy azy na eny an-tsekoly zany na eny anivo ny fianakaviana sy ireo fikambanana maro samihafa ambetentsika ny hoe ny tanora no ho avy ny firenena fa ny tanora ihany koa dia efa manana anjara amin'ny ady amin'ny kolikoly ka foto-kevitra nakalazana ny androm-pirenena ho an'ny RHI ny hoe tanora mitompo ny ady amin'ny kolikoly antoky ny fampandrosoana ny firenena resy lahatra mantsy ny bianco fa ny tanora dia fanasina manome tsiro ny fiarahamonina izay to somary mahatsatsotsatsy ny fahalovana ny toto-saina tany fianaratsoa tamin'ny 10 ny volana desambra teo ary ny andiany voalohany tamin'ny fampivondronana ny RHI manerana ny lafivalonynosy ka nampifanojona indrindra tamin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena idina amin'ny kolikoly tiana ho nakotrokotroka le hetsika ary tena ambom-pionan'ny tanora mitandro ny fahitsina tokoa ilay toerana malaza amin'ny hoe soa fianatra andro ray toazato tokoa io nampitana ny afatra mafonja ho an'ny tanora mpikambana ao anaty RHI aoka izay ny kolikoly tazana eto fianarantsoa avokoa ireo tanora avy amin'ny renivohim-paritany enina nisy ezaka manokana ataon'ny bianco ve nanafahana namondrina azy ireo nisy tokoa ireo solotena ny RHI roa isaky ny renivohim-paritany enina izay nandray anjara tamin'ny fankalazana koa satria moa tanora ny resaka eto dia mazava loatra fa tamin'ny fomba fiseraseran'ny tanora no nanaovana ny fionam-be nisy ary ny fifaninanana kabary soradi tantara antsihitra foy izay niainga tany amin'ny sekoly nisy azy ireo avy izay nikarakarain'ny ratsamangaka enina ny bianco koa ireo tanora sanga nisy-paritra ary no navorony bianco tamin'ny fianaratsoa izay narahandreo ray aman-dreniny na ny mpiantoka azy nisy ny lokana tolotra ireo mendrika toy ny fitaovam-pianarana narahana rakibolana sy rakim-pahalalana ny faly avanjako izany ny tanora ary lavirary ny etsika koa isaorana eto izay nanao tantsoroka tamin'izany sy nyanina manokana ny mpanabe izay miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana isam-paritany ary isaorana ihany koa ny ministry ny fanabeazam-pirenena ny tamin'ny fanomezany ny fiahina an'ilay etsika mba engao amin'izay lay kolikoly tsy mety amberoa io tsy manjary zala kolikoly ny RHI dia sehatra ifampitaizana sy ivoizana ny fotom-pisainana mankahala fahalovana ny RHI koa dia sekolim-piainana mamolavola olo-pirenena vanina sy vonona ho tompona andraikitra raha malaza ho iateo ny fiarahamonina malagasy ankehitriny ny bianco miaraka aminareo tanora izay voalazako ihany koa fa fanasina tsy amela nyity fireneny ity olosy veriasina koa ateveno ary ny tambazotratsika mba ho hita mitandavana eny amin'ny fiarahamonina ny vakan'ny mpitandro ny fahitsina ny ho avy tiana hamiratra dia ny ankehitriny atao manjelatra tsy kisendrasendra ny zavatra rehetra fa mirindra daholo tany amin'ny fivorena tapon'ny firenena izay nanao soni ny fifanarahany iraisam-pirenena idinan'ny kolikoly izay natao tany a Sharm el Sheikh tany Egypta tamin'ny herinandro teo dia anisan'ny firenena nivohy ny FDB enti-manabe ho amin'ny fandavana ny kolikoly isika malagasy niainga tamin'ny fivoizana ny traikefa sy ny fomba fanaontsika malagasy ny tsangakevitra izay notoanana ary tataratra tao anatin'ilay didy fanapahana nolaniana tany amin'ny
farany ireo fepetra etimanabe amin'ny fandavana ny kolikoly. Mamarana ny taona ary atrika ny taona vaovao tsika, inona ny vina ho an'ny tanora amin'ny fankalazana manaraka Andriamatota le jeneraly. Tosika lehibe ho an'ny ady amin'ny kolikoly ny faharesen-dahatra ny tanora hitandro ny fahitsiana. Fanampy ny Bianco sy ireo mpiara-mitolona aminy ny hanana taranaka lavitry ny fahalovana. Hoy isika teo hoe tsy hamiratra ny ho avy raha tsy atao manjelatra ny ankehitriny. Miaraka amin'ny Bianco ary ny RHI hitafy vitrika sy hery mba hanala ny fahalovana izay mikiky ny fiarahamonina satria izay ihany no antoka isitrahan'ny malagasy ny anjara masoandro.